Miarabantsika rehetra indray izay aitro nivon'ny ministera ny fambolena sy ny fiompiana Ronjolo manaraka ity fandarana mahomby ity. Ny hetsika fia na ny foara iraisam-pirenena momba ny famokarana no ndeha ho resahana ato anatin'ny fanadihadiana. Izay aitro nivon'ny ministera dia miezaka hatrany ny ampirobobony sy ampamokarana. Dingana lehibe atongavana amin'izany ity hetsika ity satria nanomezana vahana ny fandrarahana ara-pamokarana. Dia ndahoatra. Kitro ifaran'ny fampandrosoanan'i Madagasikara ny sehatra ny fambolena sy ny fiompiana Ronjolo izay miantoka ny fiahiana ara-tsakafon'ny 2020 tapitrisan'ny Malagasy. Ny filohan'ny Repoblika Andry Rajoelina dia efa nanao velorano amin'ny fiantohany ny fahavitantena ara-tsakafon'ireo mponina ireo ka hanandratra ny sehatra ny famokarana ho moderna. Mandray andraikitra lehibe hanatanteraka izany fanamby izany ny ministera ny fambolena sy ny fiompiana Ronjolo. Fitaovana iray entina natanterahana izany ny tsena be iraisam-pirenena eo amin'ny sehatra ny famokarana na ny foire internationale de l'agriculture izay natao ny 12 hatramin'ny 15 septambra lasa teo tetsy amin'ny zone forêt Lotanjombato izay no karakarain'ny première ligne niaraka tamin'ny ministera ny fambolena sy ny fiompiana Ronjolo. Nasongadina ny fampiroboroboana ny fandraharahana ara-pamokarana tamin'ny ity andiany fahatelo ity. Hevitra tiana aseho eto dia rehefa ampifandraisana ny fiaraha-miasa samy mahazo tombony eo amin'ilay fambolena tantaram-pianakaviana ilay agriculture familiale zany sy ireo ilay sehatra tsy miankina secteur privé fa indrindra ny fanodonana ny vokatra. Izay ilay hoe agro-industrie zany satria izay ny tena motera afaka mitarika ny fampandrosoana ny tontolo ambanivohitra miaraka amin'ireo sehatra tsy miankina. Mila mametraka zany tsika manerana Madagasikara orinasa madinika salatsara ny lehibe manodina ny vokatra sady ahafahantsika zany izay mampiakatra ny valeur ajoutée an'ilay vokatra ny fambolena fiompiana Ronjolo no ahafahana ihany koa zany miteraka asa ho an'ny tanora ary ahafahantsika manohana ny sehatra ny famokarana io. Izay ny tena zava-dehibe tiana asongadina ato anatin'ity foire iraisam-pirenena. Nanamafy-hatrany ny ministra fa fanehoana ny fahaiza-manao sy fanitarana ny fiara-miasa amin'ireo mpiara-miombonantoka rehetra ny fia. Araka izany sehatra iray ahafahana mametraka ireo tetikasa sy paikady rehetra entina manatsara ny famokarana amin'ny ankapobeny ny fia. Trano eva miisa 100 no naranty teto amin'ny fia andiany fahatelo. Ho an'ny ministera ny fambolena sy ny fiompiana Ronjolo dia niavaka izany. Trano eva miisa 12 be velarana sy marobe toy izao no nampiratiana ireo vokatra mampiavaka ny faritra tsirairay avy. Tanjona ny ahafahana sy amporisihana ny mpandraharaha mpampiasa vola hisehatra ao anatin'izay lalam-piariana tena mampidi-bola izay. Ny faritra Orombe moa zany dia anisan'ny faritra atao hoe be omby sy mpamokatra omby atao anatin'ny firenena malagasy. Ankoatran'izay omby izay dia anisan'ny nampirantiana mandritra an'ity foire ity ihany koa ny resaka famokarana vary, ny famokarana tongolo, ny famokarana trondro. Anisan'ny zavatra andrasan'ireo tantsaha ireo mpamokatra izay nentin'ny DREP nanatrika an'izao foire zao ny fidirana amin'ilay atao hoe agrégation zany fahazahoana ny lalam-barotra maharitra misokatra hatrany amin'ny atao hoe any ivelan'ny firenena zany. Famokarana omby manokana moa zany mahatratra hatrany amin'ny 3 hetsy any ho any zany ny omby ao amin'ny faritra Orombe. Ankoatran'izay hoe omby eo atoerana zay dia anisan'ny atao hoe sapanandalana zany izay andraisana an'ireo omby avy any atsimon'ny faritra ny eo amin'ny faritra Orombe zany hoe avy eo amin'ny faritra Orombe zany no miakatra camion ireo omby izay avadika hoena miakatra aty amin'ny renivohitry ny Madagasikara aty Antananarivo sy makany Tamatavy mamatsy amin'ireo toerana anankiroa lehibe ireo zany. Teny farana avy aty aminay angambany dia mbola mamporisika an'ireo tantsaha ihany satria na dia eo aza ny ezaka atao fanjakana dia any amin'ireo mpamokatra no tena hoe ifotoran'ilay famokarana atongavana amin'izay fahavitantena ara-tsakafo izay. Tosika ihany no ataon'ny fanjakana amin'ny alalan'ny fanomezana ny teknika, ny anam-pamokarana, ny foto-drafitrasa fa isika tantsaha zany ny fikambanana tantsaha ny tena hoe mandray andraikitra feno ao anatin'izay fanatratrarana ny fahavitantena ara-tsakafo amin'ny taona 2020 izay.
atao lahara-pahamehana ao anatin'ny PEM ihany koa no mahakasika ny sehatrin-jono izay mila tsaraina ny fitantanana azy ireny mba ho mangarahara ka izy fiantraikan'ny vatana amin'ny fiainan'ny malagasy. Ny économie bleue dia reo zavatra rehetra na ataontsika hoe activité rehetrarehetra rehefa asa ao anatin'ny rano izy dia antsoina hoe économie bleue. Misy ny partie ataontsika hoe famokarana na hoe exploitation dia misy ny partie conservation zay ao anatin'ny resaka fitsindrovana fijerevana mahakasiky ny environnement. Raha aty amin'ny partie exploitation zany dia ao ny secteur ny indrindra fanjonoana, ao ny fiompiana ao anaty rano, ao ny fitaterana anaty rano. Raha ho an'ny secteur pêche manokana hoe pêche aquaculture, io zany secteur de l'économie bleue zay tena ataontsika hoe clé de développement de l'économie bleue eto Madagasikara satria izy moa tegna manana amin'ireo activité rehetrarehetra ao anatin'ny rano dia ho secteur pêche grand P zay, pêche aquaculture no tegna manana mpisehatra maro indrindra. Loha-pariandasy no karakarain'ny ministera. Loha-hevitra anisan'ny nivelabelarina tamin'izany ny fifamatora-piara-miasa eo amin'ny mpamokatra sy ny mpandraharaha mpanodina ny vokatra ary idira ny fanjakana ho tombontsoa ny rotonta. Azo ampiarana an'io avokoa ny sehampamokarana telo dia ny fambolena, ny jono ary ny fiompiana. Ny ministera zany mampiroborobo ny famokarana ena filiera bovine viande. Ka ny paikady hoentinay anatanterana zany dia partenariat public privé ka amin'ny alala zay ataonay hoe concept d'agrégation amin'ny fampivavona ny fiompiana omby mamokatra ina moa dia misy ny mpiompy dia aty ankilany ny izareo amin'ny sehatra tsy miankina dia anelanelany misy ny ministera ka ny mpiompy no ataonay hoe agrégé ary ny sehatra tsy miankina dia agrégateur. Dia misy fiara-miasa zany ny agrégé sy ny agrégateur. Ny agrégateur zany manampy ny agrégé. Nandray anjara tamin'ny loha-pariandasy ny Atos sy ny Burning Point no resahany ny fampiarana ny digitalisation de la riziculture eto Madagasikara. Fomba iray moderna azo ampiarina tsara ahafahana mampita vaovao amin'ny fanatsarana ny sehatry ny fiariana vary. Fomba ifaneraseran'ireo tantsaha-mpamokatra ka ahafahan'izy ireo manamora ny asa-pamokarana izay ataony. Hisy moa ny fanadihadinany fotony amin'ity tetikasa izay vatsiny ny ministera ny toe-karena sy arabola frantsay ity. Digitalisation zany dia manao zareo fanadihadiana hoe mety ve raha apetraka zany eo sehatry ny resaka fambolem-bary ny fampiasana ireo teknôlôjia efa mandroso amin'ny fanerasana ara-baovao zany mba ahafahan'ireo mpiandraikitra rehetra sehatra rehetra amin'ny fambolena-bary indrindra fa ny tantsaha mahazo vaovao de information amin'ireny fampiasana ny fitaovana fampisesana sy tambazotra reny. Dia miaramiasa amin'ny ministerin'ny fambolena sy ny fiompiana ara-jony zareo zany hanao an'izay fanadihadiana izay amindreo toerana maromaro eto amin'ny Madagasikara ijereo inona zava-misy, inona no anatsara anazy ary raha ampiasainy ny fitaovana reny dia inona no tokony ho tombotsoa azo amin'izy. Zava-dehibe ho an'ny mpamokatra sy ny mpandraharaha ny hetsika FIA fa afaka mitondra fampivoarana lehibe ho an'ny famokarana malagasy. Sehatra ahafahan'ny mpandraharaha mivelatra hatrany ny FIA tombotsoa lehibe ho azy ireo. Inonay sy antenanay eto anivon'ny ministera fa fanomezan-danja ny famokarana eto Madagasikara ireny hetsika ireny ary ihany koa fanomezana vahana anareo mpamokatra sy mpandraharaha ara-pamokarana mba hisehatra ao anatin'izay famokarana dia ny fambolena sy ny fiompiana ary ny jono izay. Araroto foana rehefa misy ny hetsika toy ireny dia izay ny fandarana ao amin'ny anio isaorana ianareo nanaraka hatramin'ny farany ny fandarana dia manome fotoana amin'ray volana toy izao indray. Velo!